Izy Dina. Izy Sarah. Dia izy dia izay Food Lovers. Androantsika dia ho an'ny avaratra Tamora ny anaran'ilay restaurant andehanantsika dia Le Patio. Anandrana indray tsika. Ndao are. Tonga ato amin'ny Le Patio tsika izany io arinana io dia atindray no aventure-ntsika manaraka. Coucou, Comment c'est? ato amin'ny Le Patio dia ny concept zareo zany misy entrée roa dia plat roa dia dessert roa foana isan'andro manatsara misy safidy an'izay zany dia miova isakin-doha andro amin'ny tableau. Commence tsika Inona nalainzy? paty. Ny plat nalainay androany ato amin'ny Le Patio les entrées veloutées de haricots verts au chorizo. Hitanareo amin'ity sary manaraka ity io zany velouté de haricots verts au chorizo dia l'œuf en croûte de gruyère dia naka plat anankiray izay ravioli crevette sauce huître crémeux dia nalainay daholo ny dessert lemon cheesecake dia duo vanille choco. Anandrana an'ilay plateau ana mixte na fromage sy charcuterie tsika zany atao amin'ny Le Patio. Ohatrany tonga dia ébloui be fa c'est la première fois ardoise na charcuterie fromage mixte dia atomboko amin'ny tome ty fromage. Tsara be ilay fromage. Onctueux tsara, heny tsara ny sira. Marina moa zany fa produit local daholo no andramantsika eto izao tsisy produit importé satria zareo les marques locaux no ataon'zareo mise en avant. Dia ty le chèvre heny be tsy tena be sira tony tsara be. Dia raclette. Merci. Tsara be. Hafa ny onctuosité malefalefaka kokoa dia hiditra amin'ny reblochon tsika. Ty anisan'ny fromage préféré ko ny reblochon. Malefaka be ilay reblochon entre ny fromage moelleux sy fromage dur donc fa tsy dia be sira izy hoharina amin'ilay raclette. Dia izy zany raha ohatra ny hoe tome ity dia ny tome mafimafy fa izy malefaka kokoa. Dia hiditra amin'ilay brie tsika. Any ary ny brie hitanareo manakaikaiky ny camembert moa izy. Mahery amin'ny camembert sy dia mahery ny reblochon. Dia anandrana kely an'ilay chorizo ity zany saucisson de chorizo. Dia andramaty vanille chorizo. Tu veux goûter ma chérie? Chorizo? Fromage. Anandrana fromage, anapampapa fromage. Mignano, andramo ary Tade. Tá be?
Ohatrany hoe misy tsirona ronono. Inona ny paty? Paty. Dia coco amin'izay ary zareo hoe coco. Coucou. Nalaiko androany en entrée dia œuf en croûte de gruyère mazava ho azy mbola œuf en croûte de gruyère mbola misy fromage ihany ao anatiny ohatr'izao ny présentation ilay izy dia angaviako nareo mba anatina kely ato hoe jerentsika ny surprise ato. Avy ingy nareo hiaraka amiko e. Wow, sakony mahafinaritra be ilay izy, tena tsara. Anandrana ny plat ty amin'izay tsika atomboko amin'ny ilay ty aloha ny en croûte. Œuf pané ilay izy dia misy panure dia mifangaro amin'ny fromage dia tena tsara be ny tsirony. Maivana kely tena ohatran'ny leo akaiky salade de concombre dia grain de grenade angamba misy tony dia andramako miaraka. Tu veux aussi goûter, Tiffany? Tu veux des œufs? Ok. La femme ne peut pas tout. Ok. Salut Tiffany, déguste akory izy. Isa roa telo. C'est bon? On a tio? Tsara be ozy izy Tiffany zany voatonga et petit plat ravioli aux crevettes sauce huître crémeux dia hoandramantsika aloha les sauces ravioli aux crevettes ty zany les plats c'est chaud dia andramantsika ny sauceny saosina crevette saosina huître allégé amin'ny vin kely izy dia misy crème liquide tsara be original be ilay goany anandrana kely an'ilay ravioli tonja marina zany fa fait maison daholo fait ato daholo ilay izy. Misy champignon parfumé ao anatin'ilay izy dia misy crevette dia amin'ny ravioli azy ilay patiny amin'ny enveloppé azy dia misy tosina fraîcheur kely azo avy amin'ny menthe sy coriandre angamba no anatin'izany dia tena tsara be ilay izy tsy mahatofoka mihitsy apiky kely efa nahita an'ilay huître moa raha tosambola ampiana kely ilay huître io ilay huître. Nena velouté de haricots verts au chorizo. Au chasson posnia. Velouté de haricots verts au chorizo. Misy chorizo io ampovoany dia velouté de haricots verts. Za moa zany tsy dia tena tia haricots verts fa dia fia anankiray zany tia androany andramana haricots verts. Ity zany mahavelouté anazy dia ohatran'izao. Tsara be. Nella dole non c'è nihinana haricots verts vaingany raha nefa ilay izy tsy mivaingana fa velouté tsara be dia asiako chorizo miaraka aminazy manova ny voan'ilay izy
Farbe. Le fomba nandrahoana anazy ohatran'ny atao au four, ohatran'ny endasina. Non, c'est pas croquant. Tenez haricot vert. Hein. Tenez haricot vert dans tous ses états. Et applique mofo le izy. Mofo zareo fait maison dia marihana fa tsy farine de sarrasin fa farine tsotra fa fomba ino moa petrisiavany anazy zany ny hafa dia izay moa toa izy misy loko ohatrao. Ho anareo tsy mihinan-kena végétarien tianareo be zao ty. Za tsy dia tia haricot vert fa tiako ilay izy. Ohatran'ny hoe feno be zany. Satria misy karazan-tsakafo hafa be be. Nanandrana an'ireto ardoise reto dia mbola tsy nandramantina teo. Misy an'ity chorizo ity. Pare-bœuf. Chorizo moa zany ohatran'ny hoe saucisson fa somary version masiaka. Ity saucisson. Misy foie gras ty andramana rehefa eo. Asiako cornichon kely miaraka aminazy. Farbe. Tsy farana. Anatin'ilay ardoise mixte daholo moa zany iny. Le regna ma saucisson sec dia le regna. Mahety be ny fofony. Manao sira. Atonony tsara. Sisika ihany. Na mofo ndreo. Tiffany zany zao sisa ny faran'le raviole. Tsiny be le izy. Bon appétit Tiffany. Bon appétit. Le izy tiako satria tsara be ny anaty satria misy crevette. Misy crevette ao anatiny. Ndre efa mahay dia ina koa nitindry amin'ilay izy. Spécial. Le escargot. Huître no tsy tindry. Fa le raviole tindry le miaraka amin'ilay anatiny. Ary le rano tindry ve? Ndiyo. Tindry. Anandrana ity dessert ity amin'izay tuova ny choco ny anarany. Dia tapahako ilay izy. Efa nitapatapahako teto moa zany ilay izy. Dia ohatran'izao ny découpeny. Dia andramantsika amin'izay. Entremets. C'est très bon. Tsara be. Tsy mamy be ilay izy nefa eny hoe misy karazana chocolat. Dia misy couche-na génoise any farany ambany dia mousse reto ambony reto. Ty mousse choco dia ty mousse vanille dia ty crème.
dia ampiarahako daholo izy Tabe amin'ny zakely ty vanille c'est bon? Tu aimes? Apina? Anandrana tsira ty indray lemon cheesecake Zaho sao avy aty tapahako dia amin'izay hitanareo ny découpeny ohatran'izao. Izy aloha zany to dia hita natao ampitiavana be ilay zavatra satria tena raffiné be ilay plat feno finesse. Mentre le lemon, mentre le fromage, mila manekitra tout fa sapon dans la bouche. C'est bon. Anandrana tsisy Rabe. Hoaniko be da be lopi. Mais maman concours. Je veux manger maintenant. C'est quoi? Et c'est cheesecake. Rabe. Sirna. Le citron, le sucre, ça. Anyamina sanu mivandanu Hanumanu sakafu mpitiavani Vitany aventure anay tato amin'ny le patio. Tsara be mihitsy ny sakafo. Tsara be, tena tsara be, tena tsara be. Afa-po zay. Dia raha rivo izay amin'ny teny ny notes. Zao zany tsika dia hiditra amin'ny cadre atao amin'ny Le patio. ny noten'ny cadre atao amin'ny le patio zany dia omenay 9 sur 10. 9 sur 10 manokana le izy convivial kely le toerana kely kely balidika kely fa natao ana couple le te ampiaraka discret le tsy dia hitan'ny olona ohatrany le vonana kely reny na ohatrany hoe ho ana famille zany dia tsara le toerana amiko dia 9 sur 10 satria hainy tsara mihitsy nampiaingon'le toerana na kely Mazava ho azy. Dia ny anany namaky anakely tamin'ny toerana io anisan'ny nafinaritra anahy moa zany misy salle kely ary salle kely anankiray zay misy vin misy divay importé dia misy cave vin zany dia fromage dia misy charcuterie saucisson karazany maromaro mahafinaritra anahy mihitsy le concept nataony zareo. Zao tsika dia hiditra amin'ny note service. Ny note service zany dia 9,5 sur 10. Mampatonga l'izy 9,5 sur 10 tena kopatanana manokana ho an'le chef satria le chef mihitsy miservir an'le sakafo eo ambony latabatra. Izy moa zany le toerana somary convivial kely dia tena teteziny tsirairay mihitsy zany client dia izy mihitsy miservir an'le izy sady vao mafana le izy totriny hoe mangatsika ny anazy nangatsika le place satria mbola be resaka be zasina dia naverina nafanaina le izy dia mafinaritra. Dia izy koa manazavatra ny zavatra hoaninao eo
hoe tia zao zao no haninao, tia zao no haninao, tena fandraisana ohatran'ny mpanjaka iny mahafinaritra inoko fa tsy zay irery ihany natao an'izany satria ny olona rehetra izay tonga ohatra ny afa-po be daholo dia mahafinaritra. Zao tsika dia hitraminao ty sakafo. Ny note sakafo omenay zany dia 8,75 sur 10. 8,75 sur 10. Moa zany dia manao mahafinaritra kely sady fanamariana hoe azadininy foana ny arivavaorona amin'izao fotoana aretina izao. 8,75 le note satria tsara le sakafo gastronomique. Le zany tsy anky avoky fa voninahitra ifanomezana. Hitanareo le ohatry ny amin'ny Top Chef reny tena ohatry ny ina aloha sakafo nohantsika atao e. Ny sakafo nohantsika atao zany atao amin'ny entrée tsika na eo amin'ny fanokafam-bavony velouté de haricots verts au chorizo. Dia nisy koa ny œuf en croûte de gruyère. Le velouté 15 000 ariary vidiny, le œuf en croûte 17 000 ariary ny vidiny. Araka hitanareo amin'ny sary le œuf en croûte de gruyère. Dia talohan'izay rehetra zay naka assiette mixte de charcuterie et fromage. Tsara zany dia avy eo naka plat zay plat nalainay ravioli crevette sauce huître crémeux ny vidy moa dia 30 000 ariary. Dia ankoatran'izay ina koa naka dessert zany anakirony dessert nanara-po kely satria naka lemon cheesecake arak'izay voasary makirana cheesecake misy tsirona voasary makirana dia naka duo chocolat vanille. Hitanareo ihany fitiavany madame ty chocolat. Dia 15 000 ariary daholo vidin'le dessert 15 000 ariary avy. Dia sakafo ao amin'ny Le Passion zany dia grand chef izy moa nahara chef Tina zany ny chef ao amin'ny Le Passion. Kompatanana ho anazy manokana nampiavaka an'le sakafo tao zany nampatonga anazy hoe 8,75 moa metsika. Le izy tena natao tamin'ny four manontolo enina tao anatin'le plat zany hoe zavatra misy tsiron-tanana zany sakafo zany natao tamin'ny four tany an-dakozia dia eny daholo ny tsirona produit marina amin'ny sakafon'zareo dia produit avy eto toerana daholo no ampiasainy. Dia isa-maraina izy no metsena le produit sy le sakafo zay hoandrahoiny. Na ny fromage na ny zavatra rehetra zany produit locaux daholo fanamariana izay. Dia izy système na restauration ny carte tableau fa tsy manana an'le carte be dia be hoe misy karazany be dia be iny izy dia miova isaky ny 2 jours. Dia ankoatran'izay idina dia ilaza si bémol. Ny indrikely mpandrafitra izay tsy maintsy misy foana tamin'izy io moa zany dia natonga anazy 8,75 teo amin'le dessert zany tsara daholo le dessert fa tsara le cheesecake lemon cheesecake tsara fa le duo vanille choco zany no ny cheesecake somary misy gelatine kely izy dia tsy hainy tsara tsy hainy tsara zany le tsiron'le hoe duo choco vanille fa plutôt nibahana be le gelatine. Dia ny cheesecake koa za moa hitanareo ihany fankafizako fromage tsy dia tsara loatra koa le fromage fa iny tsara le citron tao anatiny. Et c'est zany aventure anay tao amin'ny Le Passion. Tao amin'ny Le Passion zany dia manasa anareo foana moa zany zay amin'le andao andramana ataonay reny mba manandrana konareo dia azadino hatrany ho anareo mpanaraka anay izay sorana be dia be azadino sabonina amin'ny page amin'ny YouTube amin'ny Instagram. Arrivederci. Say bye bye. Merci beaucoup.